ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampela miary isika amin'izao ora iresana izao dia manantitra ny araba ho anao izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco indrindra ho anao izay tsy misaraka amin'ny fifanomezantsika fotoana ato anatin'ny fandarana ampela miary isaky ny talata amin'ny ora toy izao. Anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva izy hatrany no teknisiana iaraka amintsika ao anatin'izao ora iray iarana izao. Ity ampiandohana dia tsy adinoina mihitsy ny mampatsiahy anao mpiaino fa azonao atao tsara ny mandray anjara mivantana ato anatin'ny fandaharana ka raha andefa ny SMS ianao dia tsy miova ny laharana azonao manatanteraka izany fa eo ny 033 08 850 02 na hiditra mivantana ihany koa ianao dia aoriny ny famelabelarany vahintsika ny loha hevitra izany hoe amin'ny folo sy sasany dia azonao atao ny miantso ny 02022 443 90 na ny 02022 442 09 zay no ela fa ny vahintsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Alieta Abraham miarabanao tompoko ary misaotra anao indrindra manaiky mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity. Mirabanao Iliva dia mirabany Arlivany amin'ny lafiny teknika dia mirabantsika rehetrarehetra koa izay tsy hitako mivantana eto fa apresin'ity fandarana ampela miary ity dia makasitraka atsika ianao misaotra Iliva fa za miteny hoe atao mpitiavana izy ity atao mpitiavana tanteraka zany dia tsy misy isaorana velively. Ya eny ary ny loha hevitra ho zaraintsika amin'ity anio ity tsy ahivina moa fa ianareo mpiaino mihitsy no nandahatra ny loha hevitra rehetra iarana amin'ny Ramatoa Alieta Abraham mandritra ity taona ity dia tongotsika ao anatin'ny fahaefatra loha hevitra fahaefatra na fahadimy eo satria misy moa zany ny fiverenana iarahana aminao mpiaino amin'ny fifandimbiasan'ny toerana amin'ny inianana ato anatin'ny fandarana ho azy telo mirahavavy izay mifarimbona amintsika manatanteraka ity fandarana ampela miary ity. Ianareo mpiaino no nandahatra ity loha hevitra ity dia novolavolaina ary namboarina ho toy izao ilay loha hevitra ny aingavy aminareo mpiaino dia ny hoe toetra sakana amin'ny fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina. Toetra sakana amin'ny fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina. Raha natadidy indrindra ianao mpiaino izay nanolotra ny sosikevitra ho amin'izay dia ny hoe mba resao anatin'ny fandarana hoe tiako fosafosa sy resadresaka mandany andro sy tsy mampandroso ny anatin'ny fiarahamonina ity mba resao mihitsy zany dia zay no nandaharana azy ny ray sy nampitiavana ny sosikevitra ao dia navoitra amin'izay fehizany teny zay hoe toetra sakana amin'ny fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina zany hoe ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina samy miatrika ny fivoarana sy ny fandrosoana fa misy ny toetra sakana eo anatrehan'izay zavatra izay. Zay no izy Ramatoa Alieta Abraham. Voalazanao Iliva tiako mafitsina kely zany ny teny ny namana fa ny mpiaino zany miteny nisy ny teny tsy raha izy fa nisy ny teny mihitsy nanohy ny etaetany hoe io resaka fosafotsy io afako mpiaino afa ny teny hoe resaka fialonana dia afako no ny teny hoe ity midikiditra ny fiainan'ny olon-kafo ity zany dia nisy ny teny koa le hoe manakina foana ny hafa dia hoy za hoe reo zany no raravina naravina nazahoana an'ity loha hevitra ity zany hoe le loha hevitra zany le voalazana teo iny hoe toetra sakana eo amin'ny fivoarana sy fandrosoana ny olona tsiraray avy sy ny fiarahamonina zay. Ya mazava tsara mihitsiny dia ndeha ary ho resantsika aloha ny hoe inona ary ny ataontsika hoe fivoarana sy fandrosoana. Fivoarana sy fandrosoana
iara-maritsika fampatsehivana efa natao ihany izy io de ho zao rehefa mitezika fandrosoana fivoarana de hoe misy toerana nisy zany a de te hialy ianao am'le toerana nisy iny a ho any amina toerana hafa izay a metimety kokoa tsaratsara kokoa zay zany natao hoe fivoarana na fandrosoana fa tsisy olona hieritreritra na haniry mihitsy hoe eto tsara kokoa de andeha ary am'le ratsiratsy kokoa zay tena zay mihitsy ary ny olombelona nateraka mihitsy ny androso na ohatra fotsiny ary hoe teraka ianao a vao teraka ny zazakely a de mivoatra izy misy fivoahana lasa mahay miteny lasa mahay mandeha lasa mahay maleo tena de zay zany nataoko hoe tena voajanahary mihitsy zany hoe fandrosoana eo amin'ny olombelona zany de na miresaka satria ny olona moa zany de hoe manana atao hoe le lafiny dimy maha-olona raha faharitantsika de ireo lafiny dimy maha-olona ireo zany a ao anatin'izay fivoaran'izay tsy afaka hivoatra ianao a raha ohatra ka ny lafiny sasany fotsiny fa misy zany le ara-batana aloha de misy ny ara-tsaina ny ara-po ny ara-panahy ary koa amin'ny maha-olona fiarahamonina ka rehefa miresaka fandrosoantsika na fivoarana eo amin'ny olombelona de ireo lafiny dimy ireo foana zany a no imasoantsika tsiraray avy zany ary tokony hiaraka androso tokony hiaraka hoe mandefa tsy hoe ry alefalefa loloha kokoa na hoe ty atao aty arindrina aty kokoa zany io tsy misy hoe tsy omen-danja fa samy mitovy lanja sy asina mitovy lanja mifandanja hozy isika zany hoe am'izay tomombana ny fivoarana atomombana sy ampitombona ny fivoarana de le lafy maha-olona rehetra zany a no mila ampandrosoana daholo ara-batana ara-tsaina ara-pihetsepo ara-panahy amin'ny maha-olona ny fiarahamonina ohatrany hoe kidiarana zany a mitovy daholo ny ataontsika hoe amin'ny teny français moa hoe rayon saika tena zay miteny gasy a de mitovy daholo zany lanja omenan'ireo a lafiny maha-olona tsiraray avy ireo mitovy ny lanja de am'izay zany rehefa mandroso le kidiarana de tsy mikitaotaona fa lasa mirindra tsara zany ny fandrosony ohatrany hoe bisikleta de misy kidiarana de mandroso a mirindra tsara ny fandroso zany mazava tsara ia zay ny fivoarana sy ny fandrosoana inona raha ny toetra sakana eo amin'ny tsirairay raha hoe raisitsika am'izay hoe olona satria ny resantsika teo hoe ny olona tsirairay a sy ny fiarahamonina samy miatrika ny fivoarana sy ny fandrosoana inona le toetra sakana eo amin'ny olona tsirairay mbola jereko aloha hoe inona le atao hoe mandroso tena hoe fantenentsika fa hoe osa hoe voajanahary eo amin'ny olombelona zany hoe te hivoatra sy te handroso zany dinika zay no izy voajanahary zany de hoe isika olombelona zany a tokony ao an-tsaina foana hoe zay ezika ataoko rehetra izay ezaka ataoko rehetra de anampy afako mandroso zay zany no atao hoe zavatra tokony ho resy lahatra am'izay zany ny olona rehetrarehetra ny olombelona hoe ny ataoko rehetra ny ezaka ataoko rehetrarehetra de hitondra anjara-brika amin'ny zay le hoe fandrosoana ny tenako zay ny tenako misy ny aloha ny aingako zay ny tenako ny aingako ka raha ny olona tsy raray avy ny ohatr'izay a de ny olona mitambatra mame fiarahamonina mazava tsara fofo maraina ianao a de manina ianao no mifo fa tsy mijanona ao am-pandriana misy dikany de rehefa mitsangana ao tapa-kevitra ianao hoe tokony hifoa de misy etsika tsy raray avy ataonao ahafahanao a mandroso ahafahanao miaina ka raha mbola miaina zany ny olona rehefa miaina ny olona de zay foana zay le hoe fandrosoana zay zany a ny ao an-tsaina voalohany indrindra tsotsotra ny amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany fiainana andavanandro zany de mizavatra ataonao rehetrarehetra miakanjo ianao a de aveo ianao misakafo ianao a zany rehetrarehetra zany na ianao miakanjo a de mahatsara anao ianao misakafo mahatsara anao rehefa aveo ianao mampiritrano mahatsara anao zay ataonao de aveo ianao miomana andeha hiasa inona moa ty hiasa hamokatra ho anao fa koa ho an'ny fiarahamonina rehefa aveo ianao a mody any an-trano indray a maka aina satria mila maka aina zany hoe zay ataonao rehetrarehetra zany de tena hoe mitondra anjara-briky ahafanao mandroso inona ary le sakana hiditra am'izay zany tsika am'le sakana sakana ino nameny mpiaino a tsika no mamorona voalohany oraisika zany a le hoe mifosafosa inona moa ny dikany hoe mifosa ny mifosa zany raha ohatra hoe rahantsika zany mamaritra izy fantatritsika lizy fa aloha mifaritana de miresaka olona misy olona resahanao a amin'ny olo-kafa de ny resaka atao de resaka tsy nakleman'le olona zany hoe raha tsotra zany de tsy mivatana ianao a miresaka am'le olona ny tsy ny ananany naklemanamany fa olo-kafa ny resahanao tsy eo imasony zany a tsy mivatana tsy mifanatrika zany zay zany a
raha tsotsorisika no atao hoe mifosa zany inona moa mampandroso fe satria za zany teny hoe voajanahary eo amin'ny olombelona zany hoe te hivoatra sy androso zay manao an'izay le olona mifosa izy zany misy olona zany resahany atsony de resahany toetrana olon-kafa tsy manoloana azy de eo santsika miteny hoe inona moa ny fandrosoana azon'le olona mifosa rasorina inona no anjara brikoetiny zay fosafosa zay eo amin'ny fivoarany eo amin'ny fandrosoany gambany mazava be mivaliteny tsy hita hoe inona mamokatra ve mandany andro zany hoe misy fotoana zany lanty ny minitra sy ny segondra miodina ihany miodina ka misy vokatra soa azo ve de eo zany tsika samy mieritreritsika rehetrarehetra tsy hita hoe inona le vokatsoa azo fa ny fotoana no lany satria miresaka zany miantsola ianao de miresaka ianao de misy fotoana laninao eo tokony anaovanao zavatra hafa zany de nanapa-kevitra ianao hoe tsy zavatra hafa nataoko fa aleoko hiresaka momba ny ianina na ray ianina zao aloha momba ny tsininy sy kilemana zay ny dikany fosa zavatra ratsy zany ny resahana de eo zany tsika mahita an'le izy hoe tsika miaraka mijery de hoe inona ny vokatra azo tsy hitanao zay vokatra soa manampy fe zay amin'ny fivoaran'ny olona na iza le olona fosainao ve mivoatra le olona resahanao le hoe miara-masaka aminao ve mivoatra ary ianao ve mivoatra na inona ny fetrakan'izay le fosa atao any amin'le olona zay zay no na ho an'le olona fisaina na ho an'le olona ivantana le fosa ka zay no jerentsika satria jerentsika zany tsy hita hoe inona ny tombosoa inona vokasoa zany tsy hitanao na ho an'ny olona fisaina na ho anao mifosa na le olona miara-masaka aminao tsy hita fa de ny fotoana no lany zay zany azo lazaina inona ny vokatra zay milohan'ny vokatra raha matoa le dabrama zava toboka ny olona misy rehefa hiresaka izy rehefa tsy te hipetraka eo amin'ny toerany atao hoe mpifosa izy de miteny hoe tsy hoe mifosa akory fa tena mila resahana mihitsy ty resaka ty fa ranona ane ohatr'izao na ranona ane ohatr'izao zany hoe izy zany mety hoe tena zay tokoa ny ao am-pony hoe tena mila resahana le resaka zany fa nefa tsy maintsy anonona le anaran'le olona na hoe tsy maintsy misy olona voatohitohina ao anatin'le izy zay ve mifosa amin'ny ankapobeny dikan'izay rehefa ny faritatsika natao hoe mifosa rehefa mifaritatsika de mifosa zany rehefa tsy eo anatry an'le olona mivatany ianao tsy eo imasony ianao de zay le ataontsika hoe mifosa ary miteny zavatra tsy tsara zay zany natao hoe mifosa de hiditra am'izay le hoe afaka vokany zany de ozy hoe eo am'le olona aloha le mifosa le miteny de mety hoe maivana be izy rehefa aveo zay ngambany atao hoe maivany io le mifosa io zany hoe zay ngambany atao hoe lafy tsara kely hoe maivana izy rehefa aveo maivana fa le olona izay fisaina tsy mahalala akory satria tsy aminy izy miteny tsy mahafantatra akory le olona hoe zaty ny ataon'olona resaka zavatra ataoko ny ataon'olona resaka ka noho izany tsy fantany de iza no hiatrany ny fiainany ny fietsa satria tsy miantraika amin'ny vatana aminy tsy henony akory de tsy fantany akory hoe misy miresaka momba any zay zany nataoko hoe anankiray dikan'izay raha ohatra zany le olona mifosa mieritreritra anova olona tsy fantatry lo akory de tsy anova azy le izy asa raha mazava tsotra be tena tsotra be zany zay mahatonga le hoe tsisy vokatsoa tsisy zay fa tiantoka indray ara satria lany andro lany ora lany minitra zay fa ny mety le olona miaino miaino izy de mahatonga miaya izy manjary lasa miaya izy hoe eva ianiny ohatr'izany eva izy ohatr'izany de manjary mahatonga azy raha olona tiany le olona na olona nikisana de manozongozona le fihavanana eo amin'ny olona zay zany no atao hoe mety hitranga ary mety vokatra tsy mety tsy mamokatra fa maika arany mamono manimba fihavanana mahatonga ayay manjary manala an'le fampatokisana mazava tsara de ozy hoe raha zay zany le iziny de izy mety anova fietsika le olona nyresana zany mahita le olona fisaina de mety anova fietsika izy hoe ty olona ty ohatr'izao na tiana sy tiana mety tonga de iova ny fietsika any am'le olona ty ohatr'izao ty de manjary tsy tsotrantsony izy satria taloha zany na diobe ny tao an-tsaina momba an'le olona fa noho izy naheny feo
de mety iaia izy a de anova fihetsika izy a de hitandritandry izy mampisy fiaia iny de voasongozina le fihavananao amin'ny sorotonta zay na fifandraisany zany hoe eo amin'ny olona zany a mampisy aiay manjary tsy otsony le fatokisana fa eo amin'ny fiarahamonina zany a manimba ny fiarahamonina ny fihavanana manakorotana manakorotana mihitsy ara le izy satria raha le olona mifosy io a hitantara amin'ny olona be deaibe de manjary ny olona be deaibe zany a anana fiheverana manokana amin'le olona anankiray iny de animba fihavanana de manjary manilika zay ko lasa manilika olona misy faniliana ao anaty fiarahamonina zany mazava tsara zany zany atao hoe vokatra ratsy azo amin'ny resaka fosafosa zany le fosafosa moa de le hoe miteny zavatra ratsy a tsy mivatana amin'le olona fa any amin'ny olo-kafa ianao zany a no mizara raha ohatra indray ka hijeritsika ny toetra sakana amin'ny fiarahamonina ny olona tsirairay moa zany no mameny fiarahamonina ny olona tsirairay mitambatra no mpiarahamonina anatina fiarahamonina ray fa mety misy hoe miavaka ve akoatran'izay le hoe miainga avy amin'ny tsirairay zay hoan'ny hoe tena hoe toetra ny fiarahamonina amin'ndray mihitsy ndray a no inona le toetra sakana ao anatin'le vondron'olona zany miaina ao anatin'le fiarahamonina tiako tenenina zany resaka le fosa ihany no amaliko an'izay moa za hoe mahatonga anazy satria za hoe raha olona maro no maheny feo momba ny olona anankiray a de manjary a mahatonga tsy fifampitohizana ao anatin'le fiarahamonina zany asa raha mamala ny fantaninao a ozy hoe raha maromaro zany maheny feo momba ny rabe zany le olona tsy resahana fa nefa any a tsy resahana amin'ny vatana izy a fa nitoetrany zany a resahan'ny olona eran'ny tanàna ray amanontolo de le olona maro zany a manjary ozy hoe lasa manilika ny rabe satria toetra ratsy no eno de hoe ay ve ohatra de manjary mitsara ny rabe le olona de manjary malilika ny rabe asa raha mazavy zay ataoko tsotratsotro ohatr'izay le izy zany hoe manjary lasa misy fifaniliana rabe aveo a mandeha manatiny olona de gaga izy hoe tao afahafampiko daholo zany olo zany fa maninona atao misy inona atao manao teny marary tao inona gaga rabe de izy aveo a manjary koa sahiry satria be deaibe le olona manilika azy de manjary rehefa aveo izy lasa manilika ny tenany satria tao hoe misy efa maninona ary ty fa ahoana ty de efa ray anao gaga ianao de manjary ianao a lasa tsy mazoto ianao na hifanerasera aman'olona ary asa raha mazava tsara zay ny amin'ny hoe mifosafosa zay inona indray akoatran'le hoe mifosafosa ny fanafodiny angamba no tiako atao ngamba le lohany idirana amin'le toetra ratsy le toetra ratsy hafa inona zany tokony atao tsorina tsy maninona miresaka mivatana amin'le olona ohatra zany rabe a anananao olana misy toetra ny rabe tsy tianao misy fihetsika rabe tsy tianao misy fitondra tena ny rabe tsy tianao a de rabe resana mivatana miresaka mivatana ianao a de zay a anovan'ny rabe satria mivatana ianao miteny ary fa le fomba fanehoana moa efa niverenantsika foana teto hoe ahoana za fomba fanehoana tsy mitsara tsy manambany a tsy mandratra mila ianarana le fomba fanehoana zay zany hoe le tranga mivatana le tranga mivatana zany a no tany sainao tsy asiana fitsarana fa zavatra hita maso azo profony vaingana zany a tsy azo edikevitra no lazainao aminy a de lazainao hoe ahoana ny vokany ao aminao maninona ny tsy azahoanao aina zay zany no atao hoe fomba iray a anampin'ny olona raha tianao hiova le olona ary ho anao koa milamina ianao satria namoaka ianao taminy a de maivamaivana ianao hoe ny teny mivatana zany zay no afana manova olona raha te hanova olona ianao a zany hoe za tsy teo ny hanova olona fa hoe mizary ianao a sy zavatra iainanao tsy nazahoanao aina tamina fihetsika olona zany ianao tsy nahazo aina tamina fihetsika le olona de le olona mieno izy de mety izy a anova fihetsika rehefa aveo ay vekaika ay za ty maherihery ay za ty mahery vava ay za ty manao teny tsy voahevitra ay za ty manao fihetsika eo izy zany a satria hoe vatana ny aminy le izy a de mety anova azy ary ny tanjona de hoe anova azy hoe mba hampatsara kokoa zany mba tsy fifandraisana zay le fifandraisana satria ianao tsy mahazo aina am'le le fomba fifandraisana amin'le o anankiray mazava tsara de atao hoe tsotra le izy fa io moa le hoe le manatona mivatana olona tsy sahatsika loatra angambany fo za hoe mila fasahiana aloha tsy miteny a rehefa tsy le olona mivatana no resahana
Zay. de aloha tsy miteny satria manimba osy a raha tsorona de hoe aloha tsy mifosa zany. zay aloha tsy mifosa fa miteny ianao a amin'ny olona de tsy mifosa ny anaran'izay Zay. rehefa miteny ianao misy zavatra tsy azoazonao a ataon'ny olona de misaka mivatana aminy ianao zany de zay Mazava tsara. Ny ankoatra ny mifosa ary toetra sakana. toetra sakana anankiray a voalazan'ny mpiaino io any a ny fialonana mialina ozy izy be fialonana inona moa no atao hoe mialina na fialonana de malahelo a zay natao olona mialina malahelo ianao a sady mifangaro atezerana amin'ny soa fahasoavan'ny hafa zany hoe misy olona zany a fantatrao a de misy soa azony a misy tsara ny aminy a de tsy zakanao le tsara any aminy tsy hainao ny miatrika an'le olona manana soa tsy hainao miatrika azy zany fa malahelo ianao a de misy atezerana kely misy atezerana zany a miaraka amin'izay alahelo zay zay natao hoe mialina zany raha tsosorina ny famaritana azy zany inona moa natao hoe inona no mety vokasoa le mialina aloha zany de hoe malahelo ianao de tezitra tsisy vokasoa mihitsy zany anao na kely vokadratsy. Vokadratsy aby. tsisy na kely le olona elananao ielonanao indray a tsy malala kory hoe mialina ianao tsy fantany kory le izy a fa mizotra ho azy ny fiaina Miatrika ny fiainana izy. fa ianao le mialina reny a no maharary satria malahelo de tezitra de marary anaty marary fo marary saina dikan'izay zany a ianao eo indray tsy hoe tsisy fotoana lany hoe tsy miresaka tsy fa le sainao iny zany a manimba sainao anao de manimba rehefa saina zany a nolotoina amin'izay hoe misy alaina de tsy afaka le saina misokatra amin'ny zavatra mahasoa zavatra hafa tsara tsy afaka manao zavatra hafa fa lasa sakana le izy satria malahelo ianao de tsy mahazo aina ianao misy mamparary mihitsy arany misy tena hoe marary mihitsy ny arany a de manjary zany ianao a tsy afaka mandroso voasakana ianao a tsy ahafahanao mandroso zany le toeponao a sy toe-tsainao a ao anaty alahelo sy ao anaty atezerana zany asa raha Mazava tsara zany hoe le nao le mialina zany no mizaka ny vokany zay fa tsisy fiantraikany akory any am'le le toe-javatra na antony mahatonga anao hanana fialonana fa anao manokana ianao zany no eo amin'le olona mialina araka ny lazainao zay a izy no mizaka ny vokany fa ny mety olana raha mitatra le izy a raha mity satria marary saina zany ianao marary fo isaky ny mahita le olona ao anatiny atsarany ao anatin'ny fahasoavany sanatria ianao manjary sanatria maniry ratsy olona anisy ratsy azy maniry ratsy de maniry ratsy a de mety ary ianao sanatria mety izy fakapanahy no zavatra ratsy zay a ny favoazany a ny olona mialina sanatria ozy a zay ny mety ho vokadratsiny zany a efa ataoko hoe mety ho vokadratsiny efa anona be zay lasa lavitra zay satria rehefa zay foana ny ivelomanao mialina tsy matatsy olona ao anaty fahasoava tsy mataty de tsy mahazo aina mihitsy hoe de nefa rano ianao manjary maniry loza ny hafa zany maniry ratsy amin'ny hafa zany azahoana afanao mahazo aina mampalahelo izy fa namana moa no miteny a namana mpiaino a de zay hoe tsara angambana izy velabelarin eto a arak'izay hoe velabelarina afahatsika ohatrany mampita hafatra zany hoe tsy mahasoa reo a fa tena hoe manimba ny olona zany ahoana indray ara no ialana amin'izay ny ialana amin'izay a de hoy za hoe io le hoe le toe-tsaina tsika moa miteny an'izay foana mihitsy le toe-tsaina foana ny fototra ahafana mandroso ary toe-tsaina koa no mety manimba ny olona toy za hoe any amin'ny toe-tsaina zany a no mila ianao hoe tsy mitovy ny olona rehetrarehetra tsisy mitovy tsy misy tonga lafatra fa tsy misy koa de tena hoe resy tanteraka de enao io zany a ohatr'izay mihitsy ny a tsy hoe tonga lafatra ianao fa neva koa ianao tsy resy tanteraka manana fahasoavana ianao manana fahasoavana foana ianao a samy men'Andriamanitra anjara-pahasoavana samy mahazo anjara-masoandro daholo ny olona rehetrarehetra io tsy mitovy a sasany androany ianao mety rapiso ny ianao mety homaly asa tsy mitovy zany fa mila ianao zany a manaiky an'izay de mifaly amin'izay a hoe manana fahasoavana de mila na io masoandro isa-maraina io raha fahasoavana io ianao mahita an'io masonao mahita an'io de efa fahasoavana misy olona tsy afaka mahita masoandro kory misy olona tsy salama akory fa na ianao salama afaka miriary miazakazaka io arany a fahasoavana zany hoe mila zany olona
mahay makasitraka ny zay iainany zay soa ao aminy ao zay toka fahasalamana fahasoavana be voalohan-karena iny ny aina tsy ananapiry ka raha manana aina anao mbola misy fofinaina men'Andriamanitra dia fahasoavana zay ary ianao koa indraindray misy fahasoavana hafa misy amenanao misy fahasoavana hafa toka mety hoe na ianao hoe atao hoe manana namana tsara arany namana tsara itokisanao dia efa fahasoavana zany afanao mizara zay ao am-ponao dia zay dia efa fahasoavana tsara zay sasany olona tsy mananamana sasany tsisy namana fa dia mijanona ao an-trano tsisy izarana n'inona zany taoko hoe mila zany tsika amin'ny fiainana andavanandro misy dia mahay mifaly sy misitraka makasitraka izay iainantsika zany na ianao mihinan-kanina io arany sasany olona tsy mihinan-kanina ianao afaka mifidifidy zay hoaninao androany ohatra ianao afaka matory io sasany olona tsisy fandriana toriana sasany olona tsy mahita tory fa misy adi-tsaina ianao mety mbola afaka zany hoe le fahasoavanao iny zany fahasoavana misy lanjany iny ary misy lanja fa ianao no mamelanja azy dia ny olona koa samy manany azy ny olona dia samy satria hoe samy men'Andriamanitra ny anjara-pahasoavana dia samy mifaly amin'ny azy zany mazava tsara ny akoatrany hoe mifosa sy ny mialona inona ihany koa le toetra sakana eo amin'ny fivoarana sy ny fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina fampiadiana olona nisan'izay koa le namana ny tena zay hoe le mampiady olozy isiny voalohany aloha rehefa miteny hoe mampiady olona dia rehefa le vokany zany miady ny olona dia efa tsisy mahatsara azy zany satria ara-bakiteny zany dia miady ny olona tsisy mahatsara azy zany na kely arany dia ianao koa nefany lany andro na mpiady olona satria mampiady olona zany miresaka ianao dia le olona tianao hiady zany atsonao dia resanao mandany andro mihitsy ianao dia mandany fotoana mihitsy ianao dia mikendry mihitsy ianao hoe amin'izao dia makary dia irina dia ndikan'izay lany andro ianao fa le fotoana very fa tsy manampy anao hampandroso anao fa lany andro ianao mampiady olona fa tsy mampandroso anao manokana zany dia fiarahamonina amin'izay voamera rava voamera miady ny olona tsy mifankahazo tsy soa azo zany na kely arany zany hoe resaka mampiady olona zany atao hoe io nga mafandray amin'le fosafosa ihany somary mifandray le izy zay ny ataontsika hoe ny fanafodiny dia hoe rehefa misy zavatra tsy tianao tsy azoazonao tsy azahoanao aina dia resao le olona mivatana amin'izay anao tsy mahazo aina zay ny tsotra indrindra sy atao hoe marina indrindra tsy manisy ratsy an'izy na izy tsy misy vokadratsy zany zay maika ara izy misy vokatra tsara satria ianao maivana moa le olona mety hanova azy mazava tsara dia ny farany le toetra farany ato dia fidirana amin'ny fiainany hafa zay namana no ny tena dia reso io koa dia tena hoe tsara le namana ny teny matoa izy moa miteny zany dia resy lahatra izy hoe tokony ho resahana dia hoy zany hoe matetika io le olona miditra amin'ny fiainany hafany andao faritantsika mihitsy hoe manahoana moa le hoe fidirana amin'ny fiainany hafa tsara aloha faritana mihitsy le miditra amin'ny fiainany hafa zany dia hoe ianao manana ny anao ny hafa manana amin'ny fiainany dia ianao tsy mahay raha tsy mijery dia miditra zany hoe mandray anjara any amin'le fandrenany olona amin'ny fiainany sy ny fandrenana zany ny fiainany mihitsy zany ohatra fotsiny ataoko ohatra hoe ainareo hifindra trano eniko dia hifindra trano nareo fa manina kaiky nareo findra tsara be ny tranonareo io tsy aleo ve lomba tsy aleo ve io ohatra zay ohatra raha ohatra zany ianao ka hoe tsy miditra dia hoe hifindra tranonareo dia zay dia mijanona fa le milaza hevitra rehefa aveo hoe fa maninona tsy manao an'izao maninona tsy manao an'izao dia izy zany le hoe mitady ianao andresy lahatra an'le olona amin'ny hevitrao nefa fiainan'le olona zay tsotra tena tsotra le izy na ohatra fotsiny ara hoe ohatra hoe misy olona koa na ray aman-dreny zanaka ary tena loko ty zany tena ataoko mivatana tsy ary efa nanao an'izay tsika tato fandahana hoe avelao ny zanaka anao ny fiainany satria le ray aman-dreny matetika miditra hiditra foana mamesosokevitra mameny heviny manakina ve nareo mikasa hividy trano okare aloha fa dia alohan'ny ankizy aloha atao fa zay tafitany ankizy fa iny hividy trano atao inony zay zany le hoe manana fikasany ny olona dia nao midikiditra dia manakina dia milaza hevitra dia iny zany raha tsosorina ataoko hoe ohatra zany nataoko hoe amaritantsika an'le izy asara mazava mazava tsara mazava ny olana amin'izay zany dia hoe le olona
voakitaba efa manana ny tia ny tondrana ny fiainana izy efa manana ny tia ny fanapa-keviny izy sy fikasany dia ianao miditra iny manjary manan-kitaba azy indrindra moa fa raha fianakaviana hoe ray aman-dreny na mpiretam-po dia manjary manan-kitaba manan-korotana satria ninona ray aman-dreninao io mpiretam-po aminao io dia ianao tsy afaka hiavinavina be fa manjary manan-kitaba le fanapa-kevitra ao sy ny fikasanao amin'ny akonanao zany zany ataoko ohatra tena mivangana teny hoe akaiky hoe ao anaty fianakaviana zany zay dia ohatra hoe manjary manan-korotana fa ny tena olana ho an'le satria misy mihitsy zany ao anaty fitaizana ile hoe makatory aman-dreny be makatory dia misy tena hoe manaraka sy andavany dia tsy manana maizy azy izy fa ny fiainany zany kalofa mbola tsy mividy trano dia tsy mividy trano ohatra fotsiny hoe ianareo marina fa tsy eto ampelantanako tsofa fa mianatra ny epitana tsy haiko dia tandremo verimberina ty tandremo manambanambady any tandremo misy fafianarana vitao efa tsy eo aminao tsony zany le zanakao tandremo manambady efa milaza mihitsy fa okaloha misy ray aman-dreny manao an'izany tandremo tsy tsara ny vola aza maimaka eo ty Madagasikara ty fa tsy tsara ny vola ohatra fotsiny lenazy dia ozy aho hoe raha ohatra ka zaza le makatoa dia makatoa izy dia manaiky le ray aman-dreny moa falifaly hoe nanaraka ny tena falifaly ny ray aman-dreny fa nefa le izy any manjary tsy hita le maizy an'le ankizy aleo izy anao ny fiainany aleo le olona anao ny fiainany dia izy manapa-kevitra zay veriny mahasoa sy zay fikasany zany dia sanatria tsy mety iny izy ihany manarina n'inona ary zay koa ny fianarana amin'ny fiainana ny fiainana tena hoe ianao no mamindra dia sanatria solafaka dia ianao ihany mijery hoe inona tsy napety azy teo dia hitandremanao amin'ny manaraka mazava tsara dia io zany tena mazava be hoe le midikiditra amin'ny fiainan'ny olona tsy manampy le olona misy olona hoe misy olona manaiky be dia veriny hoe tena endry dia le ray aman-dreny milamin-tsaina fa rehefa tena fitorina hoe tena mamokatra ve tena manana maizy azy ve le olona manana maizy azy mijoro izy ve tena hoe le maizy azy ve nijorony sy amin'ny anaovana io trano io sy izy nanapa-kevitra etsetra satria tsika zany tsika ny teny teo hoe voajanahary mihitsy nyfandrosoana eo amin'ny olombelona dia ny olona tsiraray avy kio tsy nataon'Andriamanitra hoe raha teraka dia hoe iraikitra amin'ny dada sy neny fa miala dia tokantrano mikopa-kelatra zany hoe manana fiainana manokana zany fa tsy dada sy neny foana ny baiso sy ho atzaina mazava tsara izay izy rehetrarehetra isorana sy ankasitrahana anao indrindra raha matoa Alety Abraham misy afatra farany ao anatin'izay le hoe toetra sakana fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny olona tsiraray sy ny fiarahamonina zay ve milohany andraisantsika ny hevitra sy ny fanontaniana avy amin'ny mpiainana ny afatra tiako ampitaina zany dia oza hoe za moa nyteny teo foana hoe ny olona tsiraray avy natao hivoatra voajanahary zany fivoarana sy fandrosoa zany dia oza hoe tsika zany zay le hoe ezaka atao hoe zay rehetrarehetra ataonao ka sainao atao dia jereo foana hoe mahasoa ve misy vokasoa ve ho manokana izay manapa-kevitra anao an'le esy anao fikasana ary ho an'ny manodidina zay foana zany no atao ao an-tsaina mba hoe miezaka zany nao satria eo zany le hoe misy fanahytsika dia mandanja lanja mahasoa ve tsy mahasoa ve mety sa tsy mety dia mba ampiasaina le fanahy olona zany zay mankasitraka indrindra raha matoa Alety Abraham nitondra zay resaka rehetra izay ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao eny ary miditsika atao anatin'ny fandraisana ny SMS avy aminareo mpiaino mandray ihany koa ny antso mivantana raha izay ihany koa no tianao ny anehoana ny hevitra avy any aminao amin'ny fanontaniana na fijoroana vavolombelona na fanampim-panazavana ny amin'izay hoe toetra sakana amin'ny fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina izay atombontsika amin'ny SMS efa voninato misotra amin'ilay fandarana fa tena tsara mirarosoa anareo ny manaraka dia hoe olana sakana amin'ny olombelona dia ny fialonana mibahana tsy mampandroso ny fiainantsika raha tsy misy ny fialonana dia mandeha milamina ny fiarahamonintsika ny fialonana zany ozy izy mibahana tsy mampandroso ny fiainantsika fa raha tsy misy ny fialonana dia mandeha milamina ny fiarahamonintsika io atao izay na tonga n'le loha hevitra le velabelarina atao dia hoe mba samitsika zany mifaly amin'izay fahasoavana fa samy manana fahasoavany daholo ny olona ary samy men'Andriamanitra ny zara-masoandro daholo mahay mankasitraka an'izay isan'andro
Ny manaraka dia hoe matetika ny olona tena mifosafosio a misy problème be izy dia olona hafa indray ny fisainy analany an'izany. Tsika moa tsy nijery mihitsy no inona ny antony a tsy nijery sika fa ny tenin'ny namana zany a hoy zao hoe miompo amin'ny namana ahako satria ny olona matetika rehefa manana olana izy a dia misy an'izany misy hoe aily any amin'ny hafa mitady izy a Tompona andraikitra. mitady tompona andraikitra izy zany na hoe tsy zare oka tsy zarery manana olana tsy zarery fa ianona koa manana ihany manjary hoe amin'izay tsy zarery reny sahirana fa misy hafa koa tiako sahirana hitovy amiko. SMS manaraka ny olona ty aminay Betafy dia tia mitsikera fiainan'olona. Any aminareo any Betafy aty amintsika tia Betafy dia hoy za hoe eny ka le izy moa atao hoe zay no hevitry le namana dia tsika natao hivoatra natao handroso dia mba hoe mieritreritra zany hoe inona no atao mba hatsaratsara koa raha bebe fosa be fanakianana dia afaka miala amin'izany ane fa mila zany ianao manapa-kevitra hoe hiala amin'izay dia manampy izay toe-tsainao zay rehefa tapa-kevitra ianao dia manampy anao zany zay. Miarahaba tompoko. Manahona tompoko. Salama tompoko. Iaho sodra betsaka amin'ny mifandraisana dia miaraba anareo mpanolotra fandarana dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra. Ya, miarabanao. Maheno an'ilay fandarana kely fotsiny sendra nandalo dia toko ambara fotsiny ho antsika malagasy rehetrarehetra. Eny tompoko. Ity ny tena toetra tena tsy mety mihitsy ny antsika malagasy. Aoka sika malagasy rehetra takanavaka mihitsy ny eto. Niza rehefa mety malagasy atamin'ny olo-masina ka hatramin'ny olona demondrindra zany no teneniko an'ity toetra voalohany dia ny fitiavan-tena aloha ray izay. Ny toetra faharoa dia ny hakamoana. Tsika malagasy tena za tena miteny samy teny an'izany fa tsika malagasy tena kamo be tena rangahy. Ny faharoa fahatelo dia ny fialonana. Tsika malagasy anisan'ny tena olona be filonana. Tena io ireo toetra anankitelo ireo zany za vao miteny zao dia tena tsoroko mihitsy fa mpampiravaka ina ary nandalina fivavahana fa any amin'ny bompera ny anatra fa io zany zay mahatonga ana miteny foana hoe hatrany amin'ny olo-masina ka hatrany amin'ny demona bompera nanabe anahy fa za tsy hiteny fotsiny hoe taiza fa zay fotsiny tiako teneny hoe isolo ireo toetra anankitelo ireo dia milamina ity firenena antsika ity. Zay angamba ny azo tenena fa dia misaotra antsika rehetrarehetra malagasy takanavaka hatramin'ny olo-masina ao mbola be ka hatramin'ny olona toetra Mankasitraka indrindra tompoko. Mankasitraka ny azoko tenena angamba dia zao zany hoe mateo mankasitraka atsika mandray anjara zany. Raha ohatra ianao ka niteny tamin'ny Desambra dia efa mety nampidirina satria fitiavan-tena zany zao tsy hitatsika izay tsy fialona. Dia hoy zao hoe ny zava-dehibe amintsika fotsiny rehefa vonina ny iova eny hoe tsy afaka tonga dia anjely dia iova tanteraka izy rehetrarehetra hoe lasa tsy be fialonana lasa tsy tia tena tsisy an'izay fa mandeha tsikelikely dia zay angambany no azo hitariana antsika rehetrarehetra samy afaka tsika mijery ny tenantsika dia afaka manao ezaka anatsaratsika fa tsy iova ianao tonga dia iova tanteraka izy fagagana ka ho lasa olo-masina. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Efa tafiditra ianao Ye sady mbola mivarotra ihany dia miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Mariana kely tompoko. Eny tompoko. Miarabanao. Raha somary ratsiratsy kely fifandraisana aminao afaka maka toerana tsaratsara ve? Ohatrany tapatapaka tsy mivoaka mihitsy le teneninao. Ay maheno ve? Zao mety ya. Any asa mandeha ny olona marina dia tsy misy hoe maso. Tena ialana tsiny re tompoko fa tapatapaka be ratsiratsy be le fifandraisana aminao azafady indrindra dia raha mba afaka mijery toerana metimety kokoa fa manjary lany fotsiny fahana nefa ny le fifandraisantsika tena tsy eny dia ialana tsiny aminao. Ya mbola malalaka ny fotoana afaka mijery toerana tsaratsara kokoa ianao dia miditra mivantana dia toizantsika ny antso manaraka miarahaba tompoko.
salama to. Salama tompoko. Io saika mba antany kely tompoko azafady indrindra ARTP ve zaho. Eny tompoko ato anatin'ny fandarana ampela miary ianao efa miditra mivantana ato anatin'ny fandarana ianao zao. Ohatrany tsy maheno kely azafady indrindra. Zay maheno anao tsara Io zay vao maheno aneo hevitra ianao. Sainga antany kely tompoko hoe misy olana kita dia sainga mba hoe angataka numéro any. Ay, raha misy laharana tianao azo dia miantso ny 020 76 ianao 443 87. Zay no antsonao 020 76 443 87 raha hitady laharana ianao. Toizatsika ny fandaharana. Ny SMS manaraka tsy mivoatra mihitsy ny olona mifosafosa. Tokony andiny tena fa lasa manenjika olona fotsiny tsy tokony hanenjika olona ihany koa fa ny fiainana mivadibadika. Makasitraka ny namana mandray anjara zany hoe milaza ny heviny izy dia makasitraka izahay. Tsara be ilay fandaharana satria tokony ho beazina mihitsy fa eto aminay misy mpivarotra kafe tia mifosa nefa misy mpividy te hisotro dia misalasala. Eny anamorana hono zany. Eny izay hoe mpivarotra kafe izy dia manjary lasa tsy mandeha ny varotra satria dia any aminazy zany zao ny voka-dratsin'le fifosafosana. Misy olona zany tsy makasitraka, misy olona tsy tia fosafosa dia rehefa mifosafosa dia miala ilay olona tsy tia. Ny manaraka dia hoe eto aminay zao tena misy olona tena efa hita hoe mifosa dia ny ataoko azy teneniko hoe anao asa fa mandeha any ianao mba manao ny ataonao koa. Ataoko izay zao fomba iray hoe zay le hoe zavatra mamokatra no izahana atao fa le fosa zany tsy mamokatra tsy soa azo mihitsy zany. Ny manaraka tena mampalahelo amin'ny toe-tsain'ny olona sasany dia ianao miezaka amin'ny fiainana lazaina indray fa hoe miseho milay dia sotomina makany akady. Ino moa dia hoy zao hoe ny olona zany tsy azontsika sakanana mihitsy ny amin'izay ao an-tsainy fa ianao sy ny fieritreretanao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra zay no ny baiko ny fiainanao, baiko ny hetsika ataonao isan'andro isan'andro fa ny olona tsy azontsika sakanana zany. Ny manaraka dia ny tena manahirana raisitsika aloha ny antso ary miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Eny tompoko. Zay dia mipino anareo foana isaka talata tompoko. Ya, misaotra indrindra tompoko. Mety mifaneho-kevitra. Raha ohatran'izao ny derevana, raha tapitsameno an'izao migasy rehetrarehetra dia miova ny toe-tsainy. Mantiako an'ilay aty aminay misy boaritra kafe koa. Ny tamara olo laniny eo ny vehivavy tinona nataony resaka olona. Dia volo laniny daholo ny le mpifosa ka eo dia mitangorona sady misotro kafe dia eo efa misy folo vavy mahery mitangorona daholo. Dia mandeha mantsena dia mandray anjara koa le mpivarotra. Sady misotro kafe. Mandavatra anankiray mbo tiako anontaniana fotsiny ary le fiatsarambela tsy manahoany. Io mantsy ny rehefa tena dinihana eto ny resaka diplomatie efa mety manavela tsy. Zay mbo tiako anontaniana fanatao ahoana ny fahaizana amin'iretsaka ve afaka atao amin'ny fiatsarambela tsy sotra tompoko. Ya, makasitraka mazava tsara. Ahoana ozy ny fiatsarambela tsy dia hoy aho hoe io koa raha ohatra ka tamin'ny Desambra ianao no tena zay dia afaka mivelabelana fa zao kory tsy olana afaka jerentsika zany. Ny fiatsarambelatsy zany dia atao hoe hafa ny ao am-ponao nefa hafa no asehonao. Zay zany raha tsotsorina zay ndika mety tsara velatsy. Dia ohatra hoe ny tsotra indrindra dia milaza ny ao am-ponao ianao fa ny fomba fanehoana no tsy atao mandratra. Zay zany. Ny tsara indrindra zany dia milaza ianao ny ao am-ponao fa tsy atao hoe fomba mandratra na mamono na mitsaratsara zany. Fa milaza ny hevitrao ianao hoe zay hevitro manokana raha manokana dia zao ny hevitro. Satria ny olona dia mieritreritra izy hoe sao dia maratra
tidy aloha ame tsara velatsy kely dia tsy teneniko tena araka ny tokony ho izy matahotra fihavanana matahotra sao tsy tia ny olona matahotra sao bedy matahotra sao dia manimba dia zay no mahatonga ny olona ame tsara velatsy no nitahotra fosa hoe tsisy tsara ohatrany hoe tsotra hoe tsotra mangarahara zany ny tsara indrindra amin'ny fiainana mila mitandrina fotsiny le fanehoana zany no mila tandremana tsara sao dia sanatria vao me animba zany na animba ny fihavanany miaraba tompoko salama to salama tompoko io sal miarabanareo tena tsara mihitsy ny nanaovana an'le loha hevitra io fa tena malagasy ireo toetra ireo zao tena lasa ohatrany hoe manjaka bien fiarahamonina malagasy eny tompoko dia tiako tenena hoe ny olona mpanao an'le fifosana fiana zany olona tsisy atao olona tsy manana occupation en chaîne zay no fahitako azy dia le mifosa moa zany dia sady lasa ino fa le fifosana lasa mitarika felonana satria dia anao tsy manao ninona fa ny olona manao zavatra ny olona manao zavatra dia miroso dia lasa be felonana ianao fa le any amin'ilay felonana indray tiako tenena hoe raha ohatra ka mba atao vokatra tsara ny azo avy amin'ilay felonana ohatra hoe mba mampanao défi anao zany le felonana hoe mahita nena hoe ohatra zao ry anina dia mba miezaka ianao manakatra anazy fa tsy lasa hivadika toetra raty indray le felonana rehefa avy eo zay no tiako tenena tena le ramose teo ny tanàna rehetra misy azany daholo ramose misy toera misy aselalovanao eo misy andiandian'olona mipetraka eo dia na mibikanao na ny akanjonao ny rehetrarehetra dia mifa mahazo fosa aloha ianao mandalo eny fa zakivy amin'izany raha saotsika rehetra kasitraka tompoko teny tiako anampina-kely amin'le namana teo misy fitenena mihitsy le hoe tsy ny hafa ny faninanana fa ny tsara vitanao omaly ka ianao zany le mijery ny hafa iny mety manahirana fa ianao jereo foana ny zavatra ataonao dia atsarao foana tsarao foana zay manatsara indray amin'ny anio sy ny ampitso manaraka ny tena manahirana SMS manaraka ny tena manahirana eo amin'ny fiarahamonina le ianao miarahaba azy dia tsy misy mamaly na dehibe aza ny olona eo fa rehefa tsy miarahaba ianao dia tsy tantoy an'ny SMS moa zany dia lasa ianao indray mahazo rehefa tsy miarahaba moa zany zay no ao ambadika izay fehizateny izay ny azoko lazaina amin'ny namana rehefa tsy mandratra ianao fa tsy mandratra ianao raha tsy miarahaba dia ataovy tsy maninona zay ny mampandra ny sainao zay ny fefetretanao tsy maninona fa tsy manantena ny hafa maly tsika rehefa misy zavatra atao zany dia aza manantena valiny avy any amin'ny hafa zay foana rehefa ataonao iny dia ataovy ampahantsorana ataovy ampitiavana enao sy Andriamanitra zany fifandraisanao amin'Andriamanitra zay fa ny olona tsy azontsika terena amaly tsy azontsika misy fotoana koa zavadrehetra Andriamanitra manabe ny olona tsiraray avy dia misy fotoana zany fa tsy zay tiantsika hitranga no ataontsika mitranga dia malaelo tsika rehefa tsy mitranga mazava tsara SMS manaraka misy olona mifosa sy mankahala ety aminay nefa dia za ihany no hitarainany rehefa misy ilainy dia manome ka le izy misy an'izay misy olona ne tsy fantany le mifosa hoe tsy mety asa raha misy olona zany tena hoe veriny hoe tena mety efa mahazatra azy efa toetra ho aminy izy tsy fantany efa zatra loatra izy zany fa isika mety hoe rehefa tsy tiantsika izy dia tsika afaka mizara aminy maneho azy hoe milaza le tranga mihitsy zany hoe ianao mitantara dia tsy eo anatrehan'le olona dia tsy azahoako aina fa maninona tsy miresaka mivatana any amin'le olona zay le hoe afaka misy teny tenenao ampanajana tanteraka fa nefany afaka mampita afatra ny aminy zany ny manaraka marina mihitsy hoe misy fiantraikany amin'ile olona dia tapaka moa zany le fehezanteny dia inganitsika zany iny nenay zao misy olona tena dia mifosa fosiny eo ataony nefa ny fiainany mandeha ihany fa izy tsy mety mandroso fa taraikeo nefa vizana ihany ny vavany farany mazava tsara zay ny olona tsisy atao no mifosa ny olona mafiady ambany fisainana no mifosa zay no asany mijery olona fotsiny mantsy dia marary fo eo eny ka ny azo atao ngamba dia ny olona tenenao ny olona sahirana no mifosa izao fa tsisy atao izy dia ozy aho hoe mety zay ny antony fa mety hoe misy tokony anampiana azy ahafahany manao zavatra hafa dia rehefa zay araka ny tentsika rehefa misy zavatra ataonao dia tsy manam-potoana ifosana dia rezany atao hoe vesatra ho amin'ny fiarahamonina mampalaelo le olona sahirana dia ohatrany hoe raha misy hevitra zany hoe inona ny tokony atao mba anampiana azy mba hisy atao izy dia mba tsy lany andro amin'izay zany miarahaba tompoko
Alors, salama tompoko ino tompo ye zay zao mazavazava ia azy zany fototsy le zavatra rehetra dia ny fialonany dia ka izy io raha marinitsika dia vatanetinoany dia fahitantsika tany amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela ary zavatra efa mipoitra zany tsy afaka adinitsika fa hoe ny fahaizantsika miaina le fiaina tokony hoe ahafahana fitotsiany misy efa toetra voaloha anatin'ny milona ny fialonana zany misy ny zavatra mahazo rehetra tsy misy ny fialonana fa raha manana n'Andriamanitra ny olona tena fanaymaty tsy ana-fialonana satria zavatra tsara ho anazy raha misy amanany voatra zao izay tsaina hoe miosy avandama miosy avy amin'ny koa le nareo dia dia ohatran'izao raha zavatra dia efa fiarahamonina fa ny teretika malagasy nefa simba zavatra any ivelany ndraindray efa avytika izany hoe ny kristiana zany malagasy tika dia zavatra miisa kristiana faharoa tia voalohany efa leo isy zany amin'izao somary melasa indray ia mankasitraka ie mazavazava ihany aloha zany fa somary sahirana ihany zay manakatra lesy fa le faraparany teo somary ratsiratsy kely indray ny fifandraisana ny azoko tenena angambany isika nyteny betsaka ny naneo hoe sika malagasy dia ny no azoko lazaina toy zao hoe afaka miofotsika zarany misy fanantena raha mbola misy ny fianakaviana misy ny fanabeazana anivon'ny fianakaviana dia mbola misy fanantenana zany hoe any foana zany na io fosafosa io fialonana reny voalazantsika fitiavatena fietsaram-belatsia reny toetra reny zany ataoko hoe any anivon'ny akohonana any anivon'ny fianakaviana no ezana mba hoe tsara no ampitainany amin'ny ankizy ary isika olon-dehibe isika ray aman-dreny no mila miainana izay miala amin'ny fialonana miala amin'ny fietsaram-belatsia miala amin'ny fitiavatena satria ny ankizy mijery izy ka raha sanatria ianao manana ireo toetra manahiran'ireo dia miampita ho azy any amin'ny ankizy le izy fa niezaka zany dia any amintsika ray aman-dreny ary zay koa no mahatonga hoe misy ny sekoly ny ray aman-dreny zany hoe ataontsika zany le ezaka ka rehefa misy ny ezaka atao zao fanabeazana zao radio Don Bosco radio mpanabeazana zao zany le ezaka atao ka matoa atao le ezaka dia ao foana le fanantenana hoe afaka foantsika iova afaka ho tsara sika malagasy zay mazava tsara SMS manaraka antso manaraka aloha ary miaraba tompoko allo miaraba tompoko salama tompoko mihainonao efa mahainonao tsara zay afaka miresaka ianao miasa no mba saika antanika inona ny tokony atao amin'le olona manao manipulation hatramin'ny ankizy kely manipulena amin'le resaka fifosany le lehibe mifosa zany tsy samyseho eo fa le ankizy kely natao fitaovana ny olona manodidina ny atao fitaovana ohatrany hoe mifosafosa zareo any amin'ny fitanao maso any dia iny misy olona mipotra tapika tonga dia tezitra aminao tsoroany tsy vetiny dia gagabe ianao hoe fananiny ty olona ty no tezitezitra aminao ay zany misy resaka rehefa tena zoina le izy dia misy resaka any ambadika any fa io olona io natao fitaovana anakorotananao sy ohatrany hoe tsy mahazaka an'le fosafosa izy dia ilazan'le fosa natao tany izy fa tsy afaka dia manao fitaovana mampiseho aminao izy zany tezitra aminao fa mifosa ry zareo tany ambadika tany dia mba inona ny tokony atao amin'ireny olona ireny saotra tompoko inona ho ianao ny tokony atao amin'ireny olona ireny dia hoy zao hoe rehefa tsy azahoantsika aina le olona manao zavatra izay dia afaka miresaka mivatana amintsika fa rehefa miresaka mivatantsika dia le fanehoana tranga mazava tsy azo adikevitra zany hoe le ataony mihitsy le fitondrantenany le fiatsika ataony izay tsy azahoantsika aina no aoka ho zaraina aminy zany hoe tsy azahoako aina le fiatsika olenao nanao an'izao zany tsy asiana fitsarana tsy asiana hoe manambanina manao teny maratra fa tena hoe mitanisan'le tranga ianao tsy azo adikevitra no zarainao amin'le olona dia milasa ianao ny vokany hoe tsy azahoako aina
satria dia lazainao koa ny vokany hoe manjary jereo lasa voakotaba ry anina nanjary nisy an'izao nanjary nisy an'izao zany. Tsy mandray antsointsony isika aloha zany fa ny minitra farany rahantsika dia andraisanandray ny SMS mbola maromaro ato. Nahazo asana mpivarotra ny mpifosy ety lafety atsay ety kopatanana ho azy. Satria ny fivarotana no toerana natanterahana ny fifisana dia lasa nahazo asa. Mety misy vokatra tsara zany tao anaty. Tsisy ambara. Tsisy ambara. Ary ahoana indray ilay olona mifosanao dia mifanohitra amin'ny zavatra ataonao no resahany, za manko ataon'ny olona an'izany. Iny SMS manaraka. Mifanohitra amin'ny zavatra ataonao zany resahany, zany hoe fa ianao no ataony resaka zavatra tsy marina mihitsy. Ianao zany no ataony resaka dia zavatra tsy ataonao kory no ataony resaka azy zany. Dia ny ahy zany izay foana no teneniko hoe raha mitranga izay zavatra izay ka heninao dia afaka miresaka amin'ny vatana ianao. Zay ihany hoe le fasahiana sy le ezaka hoe manatona vatana satria ianao tsy mahazo aina, tsy tianao le izy dia alao ianao milaza an'izay mizara an'izay any aminy any. Fa asio tranga, asio fietsiny tena hoe zavatra fitondran-tena ny fietsiny zany izay tsy azo ny dikefitra ny lazainao. Ahafahanao miarika azy. Fa aza asiana fitsarana, aza atao teny marary, aza atao anavinavina, tsy fa mitanisa milamina ianao ampanajana. Dia milaza ianao hoe tsy azahoako aina, tsy tiako, tsy azahoako aina manakorotana. Ya, ny SMS manaraka, za vinanto ny ravozam-baviko sy ny zanavavy be felonana. Izy ihany ny tiany amiratra hita amin'ny fijeriny. Hita amin'ny fijeriny izy ianao dia eo mo samy manana ny zay zany fijerinao azy, zay fijerinao azy. Dia hoy zao hoe zay ataonao zay mampandry ny sainao atao. Ny olona zany samy mianana ny heviny zany tena zay na ray aman-dreninao io nampiraitam-pony izy samy mianana ny heviny foana ny olona fa zay mampandry ny sainao zay hitanao mahasoanao sy ny ankonanao ianao manana fianakaviana dia zay atao. Fa ny olona tsy afaka anakana ny olona isika zany fa itsika kosany manao zavatra izay everisika hoe mampandry ny saina, heverinao hoe mahasoa, dia tsika koa zany mivavaka mifandray amin'Andriamanitra dia hoentina mbavaka koa. Satria miresaka amin'Andriamanitra zany mivavaka zany dia izy mamevitra anao andro aman'alina rehefa matohy azy. Ya, afatra fohy farany hiamaranantsika ny fandarana. Afatra fohy farany. Ny betsaka moa no nandray anjara zany izay akasitrahana tanteraka fa nahaliana ny olona. Dia hoy zao hoe matoa nahaliana zany dia tena hoe iainana. Ary betsaka moa toy hoe tsika malagasy dia hoy zao hoe ny teniko zao toy zao foana hoe efa nitenaina teo hoe afaka miovy tsika malagasy. Afaka miovy isika zany fa hoy zao hoe manomboka foana amin'ny tsirairay avy. Indrindra fa raha itsika hoe manabe mananjanaka dia tsy tiatsika ho mpifosafosa ny zanakitsika, tsy tiatsika hialina ny zanakitsika, tsy tiatsika ho tia tena dia isika no miezaka miaina ireny toetra soa ireny fa rehefa iainantsika ireny dia miampita any amin'ny zanaka izay miara-miaina amintsika isan'andro zany. Zay le fanantenantsika amin'ny Madagasikara sy ny fianakaviana malagasy. Mankasitraka indrindra raha matoa Leta Abraham mitondra izay resaka rehetra izay toetra sakana amin'ny fivoarana sy ny fandrosoana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina dia isorantsika ihany koa i Arliva lavrasy sy tanteraka ny fifandraisana teo ihany koa ny namana Arlanto niaraka tamintsika tao amin'ny lafiny teknika tao dia aza tonoana fa miverina ny fandarana misabotsy alina amin'ny valosy sasany amin'ny RTB dia azonareo enona ihany koa amin'ny chaîne YouTube RTB Live na ny rtb.mg ihany koa ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no tozo indray veloma tompoko. Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary